Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luchanao ni fampalalam-baovao. Manapirofo ny tsy fahatomombanany ny fomba fiasan'ny CENI ny fanehoana fa miisa 270 sy 7 sy 3 hetsy ireo anaran'ny mpifidy nahitana tsy fahatomombanana nandritra ny fanavozana ny lisitry ny mpifidy hoy ireo mpanao politika androany. Tsy mampino ihany koa ny taremarika izay nivoaka fa ambany lavitra noho ny tamin'ny taona 2024 ireo izay voasoratra anarana amin'izao fotoana izao da ny fanazavana. Ny fanenjehana ireo manondrana entana tsy ara-dalàna izay tsy mamerim-bola eto amin'ny firenena no tokony ho lara-pamehan'ny fanjakana fa tsy ny famerana ireo olona manana canton devise hoy ny paitoekariana Hugo Johnson androany. Tsy misy ny fepetra anampian'ny fanjakana ireo olona manana canton devise antony mampalaina ireo mpandraraha merim-bola eto Madagasikara raha ny nambarany. Tiola miisa 4 ny kasa anatanteraka fianafiana amin'ny tapiadina no lavon'ny balan'ny mpitandro ny filaminana tao Tomasina androany. Miaramila perinasa ny iray tamin'izy ireo raha ny angom-baovao. Larana voalohany maneran-tany eo amin'ny taranja judo Sokajy junior latsaky ny 70 kilao ankehitriny ilay teratany malagasy. Rasoanay Vorazafy Lora raha ny filaharana navoaka ny federasiona iraisam-pirenena ny taranja judo. Antony izany ny fahazoany ireo medaly volamena nandritra ny fifaninanana toy ny Open tany Luanda Angola ny farany herinandro teo. Any ivelany niditra anatin'ny amehana mandritra ny enim-bola ny Italia amin'izao fotoana noho ny firongatry ny fifindramonina ao an-toerana. Fanapakevitra no raisin'ny tompon'andraikitra tahorin'ny fahatongavan'ireo mpifindra-monina tsy ara-dalàna mahery ny 3 arivo tao anatin'ny 3 andro ny sesy raha miisa 2 alina ny totalin'izy ireo nanomboka ny fiandohan'ny volana janoary. Ary avy hatrany ny antsipirin'ireo. Ankafaliana tomboka lasy tomboka vavy nisy diana ny tokantrano amin'ny tsy alina ity manatra ny araba tonga soa eto amin'ny fampalalambavao amin'izao alina izao asaina mpitiavana ianao anaraka izany hatramin'ny farany anomboantsika ny fotoana avy hatrany ary dia manam-porofo ny tsy fahatomombanan'ny fiasan'ny CENI ny fanehoana fa miisa 270 sy 7 sy 7 sy 3 hetsy ireo anaran'ny mpifidy nahitana tsy fahatomombanana nandritra ny fanavozana ny lisitry ny mpifidy hoy ireo mpanao politika androany. Tsy mampino ihany koa ny taremarika izay nivoaka fa ambany lavitra noho ny tamin'ny taona 2024 izay voasoratra anarana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana Henri Florian. Latsaka ambany noho ireo olona voasoratra anarana tao anatin'ny lisitry ny mpifidy ny taona 2024 no voasoratra anarana ankehitriny ao anatin'ny lisitry mpifidianana araka ny taremarika vonjamaika navoaka ny CENI ny andro ny omaly. Taremarika tsy mazava sy tsy mangarahara no navoaka ny CENI hoy ny mpanindra nasionaly ny antoko HVM Rivotra Kotovo androany. Raha 30 tapitrisa no novinavinain'ny CENI tany am-piandohana tsy misy hafa sy 7 tapitrisa mahery izany amin'izao fotoana izao. Natao ve reny fanamboarana sy ny ireny mba ampandrina drisa hoe misy diso tao hitan'ny logiciel sy ny sisa zay ny ndraisanay azy satria ny CENI dia tsy nety mihitsy ny asa ao anatin'ny mangarahara tamin'ny zavatra zay natao hatramin'izay. Faharoa manaitra be mihitsy le taremarika hoe 10 millions latsaka kely temba anytany hoe mahinaka tsy resahana mihitsy le jugement supplétif. Zany mametraka fanontaniana daholo hoe maninona tsy avahanareo tsara hoe 3 millions iny aloha zany iny efa mitokana iny tsy nanaovanareo recensement akory iny tsy mila reo fonty akory iny fa iny tonga dia mibataina fotsiny natsofoka anatin'ny liste satria tsisy miteny na ministère de l'intérieur na ministère de justice na CENI hoe natao ahoana le 3 millions sa atao réserve de voix ve le 3 millions sa ahoana ny fomba nanaovana sa tsy vita le izy sa tsy natao sa tsy nampidirina ao anatin'ny liste io. Mila fanazavana zany raha zany averindray mandeha no mitranga dia ny ena be zany very teo zany ny olona 3 millions na 2 millions 500
ato anatin'ny olona mifidy tamin'ny valambivy sy arivo aza vao fa maninona kay zany tsy misoratra anarana ve ny olona sa diso be ve nisy taloha sa kitotoy zavatra atao amin'izao fotoana izao. Barengo mipetraka ihany koa fioatrany ireo antoko politika ny nahinona fa misa 2,7 sy 3 hetsy ireo anarana mpifidy nahitana tsy fahatomombanana izay mbola ahizy. Ahoana ny fomba ahafahana mamerina manamarina izany ka ahafahan'ireo olona ireo ho voasoratra anarina indray. Iverina itety nisy antokantrano ve ny CENI sa inona no paikady io hatrany ny mpanao politika. Faharoa manaraka an'izay eo amin'le hoe tsy tomomba na ny information sasany ka tsy afaka nampidirina tao anatin'ilay listra. Eo koa zany tiana anontaniana hoe efa hita ve ny antony nahatonga an'ilay olana ka tsy nahatomombana an'ilay fisoratana anaran'ilay olom-pirenena anankiray ka mba tsy hiverimberena an'izay olan'izay intsony mandrapatapitra n'ilay fandraisana anarana amin'ny 1 Mey ho avy izao. Dia manarak'izay ihany koa hoe ilay olona nisoratra anarana fa tsy tomombana ny fandraisana anarana ve zany hiverenana makany atokantranony mba ahafahan'ireo olom-pirenen'ireo hifidy satria izy mieritreritra hoe efa nisoratra anarana dia avy eo kay izany tsy afaka mifidy akory izy rehefa tena tonga ny androm-pifidianana izay efa mitranga matetika manko izay zavatra izay matetika hoe rehefa tonga eny anivon'ny fokotany ilay olona dia hifidy dia tsy ao anaty lista tampoka ny anarany. Ankoatra ny fanavoazana tanteraka ny listim-pifidianana izay antsoroan'ny CENI manapirofo fa mandray baika avy amin'ny fanjakana fohy be ity vomeram-pirenena maleo tena amin'ny sanin'ny fifidianana ity ho ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM malona ny tsy fieresahany ity vomera ity ny daty tokony hanatotosana ny fifidianana kominaly amin'ity taona ity. Tokony namoaka daty ny CENI raha ny fanazavany ary anjaran'ny fanjakana fohy be no mamalina hisy na tsy ny fifidianana noho ny antony maro samihafa. Raha ny lalàna velona dia tapitra amin'ity taon'ity ihany koa ny mandahan'ireo mera. Tsy maheno ny CENI ianao na indray mandeha ary za mbola sy naheno raha za manokana zay HVM hoe niresaka an'izany nandroso calendrier amin'izany satria zay ny lalàna zay. Anjaran'ny fitonam-panjakana ny mpanatanteraka zany no milaza hoe no ny antony zao dia tsy ho vita amin'ity taon'ity fa ny CENI adidiny mihitsy ny mamoaka hoe reto zany fifidianana tokony ho atao amin'ity taon'ity satria zao ny lalàna mifehantsika hoe mba ahoana ary zany maninona ny tsy mamoaka calendrier ny CENI anaovana an'izany satria zay ny adidiny zay manao proposition izy de daty amin'ireo fifidianana zay tokony andeha amin'ity taon'ity tsy mitenin'inona izy. Ahoana moa nisy mifampitokisana zany nahazo baiko izy zany hoe aza miresaka momba ny mihitsy ianareo fa atao voatrany tsy misy aloha reny rehefa. Manamafy ny aiainy ihany koa ireo antoko politika manoloana ilay rindram-baiko na ny logiciel ampiasain'ny CENI ary mitaky hatrany ny hitsirian'ireo teknisany avy amin'ny antoko politika sy ny firaisamonim-pirenena izany. Fa tsy misy mangarara tahaka ny mahazatra azy ihany ny nataony voamera maleo tena misahana ny fifidianana ho ny firaisamonim-pirenena. Inina tsy avoaka sy tsy resahana ankehitriny ny hoe firisan-jato amin'ireo olom-pirenena voasoratra anarana ao anatin'ny listim-pifidianana no avy amin'ny fanatanterahana ilay jugement supplétif natao tamin'ny faritra maro. Mampiayany taremarika navoakan'ny CENI omaly ny amin'ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana ao anatin'ny listim-pifidianana amin'izao fikatonana vonjomaika ny listra izao ny firaisamonim-pirenena androany. Olona maro no hita nandritra ny hetsika kopia sy karapanondro vaobe no karakaray ny fitondram-panjakana nefa tsy hita ny tatitra ny amin'ny hoe firy izy ireny no tafiditra tao anatin'ny listim-pifidianana. Nanao antso izy ao anatin'iny dia anjarany manao an'ilay tamberina milaza hoe reto ny jugement izay nivoaka tao anatin'iny ao anatin'izay le hoe distrika firy no natanterahana azy dia firy le izy malasa sain'ny olom-pirenena na malasa sain'ny mpanao politika na ihany koa mety atao amin'ny firaisamonim-pirenena dia hoe ny eritreretrika hoe firy no enjena tao anatin'ilay isan'ny jugement nanahoana zay ve nahatonga ilay lista raha nefa raha jerena nefa amin'izao fotoana izao ilay lista mbola ataontsika hoe lasa 9 millions raha ny prospection ny eritreretrika dia 13 millions tao anatin'iny dia eo zany no malasa hoe natao le jugement aiza ho aiza zany le jugement le 10 millions nefa atao ohatrany hoe ataontsika hoe le 10 millions tamin'ilay lista farany mbola tsy tratra raha ny tena marina nefa nisy an'ilay jugement anatin'iny eo mampalasa ny eritreretra zany hoe aiza ho aiza zay zavatra zay tsy ivona telo tapitrisa no tomban'ny fitondram-panjakana amin'ny isan'ny malagasy tsy manana ny kopia sy ny karapanondrom-pirenena. Hatreto tsy namoaka ny isan'ireo nisitraka izany ny ministeran'ny aditany sy ny fitsinjaram-pahefana sy ny ministeran'ny fitsarana izay nampiandraketany fanjakana izany tahaka izay ihany koa ny CENI. Ny fahafantarana ny isa izay tsy sarotra raha io ny fahavononana hampiatra ny mangarara. Ny mangarara aloha amin'ny CENI
dia hatramin'izao aloha mbola tsy hita mihitsy a zavatra maro ny takianay tao amin'ny comité ad hoc hatramin'izao mbola tsy nazahoana valiny. Dia eo mipetraka ny aya tsy havanana zany a matona anao karapanondro vaovao dia le numéro de série zany misy fourchette hatraizakatraiza ny mena anaovana karapanondro any amin'ny district zao na any amin'ny toerana zao. Zany zavatra rehetrarehetra zany tsy misy mangarahara ary nefa ny takina tao anatin'le audit ny rahana tamin'ny OIF sanatria ve avelandeha fotsiny reny opération karapanondro reny dia misy karapanondro atao hoe tsy fantatra tena marina tsy mitombona mameno fotsiny an'le liste électorale zay hoe tanjona 13 tapitrisa dia ameno an'iny fotsiny ve ny olana anie dia hoe ahoana ny ahafahan'ny olona olom-pirenena matoky an'io liste électorale io. Isan'ny teboka manjavozavo amin'ity fanaovana ny jugement supplétif ity ihany koa ny fomba fiasa ny fifandraisan'ny senisy ireo mpikirakira ny karapanondro. Ny aminy hoe izay nazo ny karapanondro ve avy hatrany dia nampidirina tao anatin'ny lista sa ny olom-pirenena no manatona ny fokontany manoratra ny anarany rehefa nazo ny karapanondro hoy ny firaisamonim-pirenena. Ny jugement supplétif nokarakarain'ny fanjakana izay efa nampy aya ireo mpiantsehatra maro hatrany am-piandohany noho izany tsy natao tao anatin'izay efa taona izay fa ny andrasana ho atombotry ny fifidianana vao nyrosona. Izao zava-misy izao izay efa tsinjo ny sendika ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM ny volana septambra 2024 ka natonga azy ireo nanao ny fanambarana fa ampiato ny fandraisana anjara amin'ity fanatanterana ny kopy sy ny karapanondro vao be ity noho izany tsy manaja ny lalàna. Ny fanenjehana ireo mpanondrana entana tsy ara-dalàna izay tsy mamerim-bola eto amin'ny firenena no tokony ho lara-pamehan'ny fanjakana fa tsy ny famerina ireo olona manana ny compte en devise hoy ny paitoekariana Igor Johnson androany. Tsy misy ny fepetra anapin'ny fanjakana ireo olona manana compte en devise antony mampalaina ireo mpandraharaha amerim-bola eto Madagasikara raha nambarany fitinokolona ny mitatry ny andindiny izay. Valvolana lasa zay paikady napetraky ny fanjakana amin'ny fampiakarana ny tany ariary ny famerana ireo sandam-bola na devise any amin'ireo banky araka ny fanapahan-kevitra noraisina tao anatin'ny filakevitry ny minisitra ny 7 septambra 2024 famerana izay tsy nahitambokany teo amin'ny sandam-bola malagasy ny totongana ny ariary na noferana aza ny isan'ireo olona manana ny compte en devise raha ny fanazavany paitoekarena Igor Johnson ireo mpanondrana entana tsy ara-dalàna manana compte en devise no tokony hojerena akaiky. Voalohany zany tokony iverinao amin'ny sehatry ny ara-dalàna zany ny olona be dia be. Dia iny anjaran'ny ministère ny finance amin'ny alalan'ny sapanarahan'ny hetra no mijery an'izay. Dia izay olona tsy ara-dalàna amin'ny alalan'ny hetra tokony tsy mahazo manondrana entana. Izay aloha ny voalohany. Dia ireny olona ireny tokony enjehana. Zany tokony hisy mihitsy ny police judiciaire zany na fitsarana na ny anana manenjika an'ireny olona zay ohatrany hoe manondrana entana dia aveo tsy hitatsony iray manondrana entana dia aveo tsy hitatsony iray fa reny zany tokony enjehana ireny satria be dia be ny vola zay efa azon'ireny olona ireny be dia be ny vola tsy tokony hiverina eto Madagasikara nefa tsy tavaverina eto. Ireo olona ireo zany matetika tsy manao ara-patrimoine de devise mihitsy dia izay zavatra ireny no tokony enjehany latoany fa tsy le mpandraharaha efa hita any amin'ny trésor fa manao ra-patrimoine de devise. Ankilany tsy misy afa-tsy ny fampiakarana ny sandany ariary no ahafahana mampitombo ny devise eto amin'ny firenena hoy hatrany paitoekarena amin'ny alalan'ny fanovana ny politika mpamokarana no ahafahana mametraka izany fa tsy mifamerana ireo manana compte en devise. Ka ny sandam-bola arakaraka le vokatra ao ihany le vokatra zany izay ahondranao dia le vokatra ondranao ilain'ny olona be dia be zany ny mpanafatra azy zany noho izany zany tsy maintsy voalohany indrindra manana sary tsara ny vokatra malagasy ary tediavin'ny olona dia noho izany zany le politika mpamokarana mihitsy tsy maintsy amboarina ny olona izay manondrana entana be dia be ka mamerina vola devise be dia be dia azo tsy ampandoavina hetra mandritra ny 2 na 3 taona ahafahan'le olona zany hoe tena hoe ay tena manao zay ahatonga hamokatra zany le gouvernemanta dia tonga davy hatrany dia tsy maintsy izay ny atao zany zay ahafahan'ny olona mamokatra be dia be izay ihany ny politika tokony atao. Raha tsy ahivana vola mahery ny 5,7 tapitrisa dolara no mipetraka ho devise any amin'ireo banky raha nambarany ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola izay mampidina ny tany ariary eto Madagasikara.
Ny famerana ny canton de Vize izay isan'ny politique de change apetraky ny fanjakana ankehitriny. Hatreto raha neverina ampiakatra ny tany ariary ity politique de change ity, tsy misy ny akony amin'ny sandam-bola malagasy izany ankehitriny. Manome vana ny risoriso ary mandrisika ireo mpandraharaha hanokatra ny canton de Vize sy hitahiry vola any ivelany ny paikady napetraky ny fitondram-panjakana. Manodidina izay hatrany dia mitaky ny fanafainganana ny fametrahana ireo fepetra misy folo andrindrana sy andaminana ny fahafahana manondrana volamena ny organisation de la société civile sur les industries extractives. Tsy tokony ireo mpandraharaha malagasy ihany ankilany no voageza anatin'ireo fepetra ireo. Takina ny hijerena ireo mpandraharaha goavana izay mandray ny vokatra any ivelany indrindra amin'ny resaka fampodiana vola vahiny raha ny fanazavana trany Yves Richard. Iray amin'ireo fepetra folo voalaza ny filakevitry ny minisitra ny 3 Martsa 2024 andaminana sy andrindrana ny fanondranana volamena manomboka izao ny fampodiana ny vola vahiny. Raha ny mpandraharaha malagasy mazana no voapaingitra ny fitondram-panjakana amin'ny fepetra toy itony. Takina ihany koa ny ametrahana lamba mazava makasika ireo mpandraharaha goavana any ivelany, hoy ny teo anivon'ny OSCE na ny organisation de la société civile sur les industries extractives. Misy andreo mpisehatra opérateur aty Madagasikara, zany hoe atao hoe le orinasa société zay ataoko hoe tantan'ny malagasy aty atoerana. De io société io mifandray any ivelany any zay manome volo, io zany le grand boss any. De ny manahirana rehefa manondrana zany any ivelany any le opérateur aty zay omendry zary vola, sarotra no manaraka le trasiny le fiverenany le vola miverina aty mihitsy no tena manahirana satria efa sarotsarotra ho an'ny fanjakana zany manaraka an'iny na de eo ary le hoe misy domiciliation bancaire fa sarotra de sarotra satria efa opelantanan'le grand boss any le izy de iverenan'le izy aty de tena fanambo goavana. Tsy mbola manana ny paikadiny mazava momba io ny fitondram-panjakana indrindra ny ministera ny arenakibon'ny tany hatreto. Mbola andala mpamolavolana ny momba izay raha ny tafanataon'ny ministra tompon'andraikitra ny raika amin'ny 3 Martsa ary miandry ny fametrahana ireo teboka folo ireo ny fiverenany ny fanondranana ny volamena amin'ny laoniny. Ho an'ny organisation de la société civile sur les industries extractives hatrany, misy ny didim-panjakana azo raisy ny fitondrana anaraha maso ny volamena amin'ny lalana rehetra lalovany. Ny sosokevitray de ao anatin'ny fenitra ITUE efa misy ny atao hoe propriété réelle zay. Io zany décret tokony hoe ho raisin'ny fanjakana mba ahafahana manaraka reo hoe chaîne de propriétaire zany hoe iza daholy ny tompony zavatra rehetra indrindra le fitrandrahana reo raharaha makasiky ny sehatry ny arenakibon'ny tany eto Madagasikara. Zany zava-dehibe zay mba ahafahana mitrasehana izy io hoe io décret moa zany mbola eo mpamola volana ny am'izao ka raha mipetraka io tokony manamora ny fahafantarana hoe iza no patron, iza no tompon'ny orinasa, iza no mpagnome vola, iza no misehatra. De tokony misy fiaraha-miasa amin'izay hoe aizy ty olona ty no mipetraka de inona ny ataony ary sanatrika sao de hoe vola maloto azo avy amin'ny trafic d'armes ohatra. Raha niady amin'ny fanondranana tsokosoko ny volamena araka izany no antony fampitsarana ny fanondranana ny volana septambra 2022 ho zava-poana ny fametrahana ireo teboka folo voalaza ny didim-panjakana mikasika ny fitantanana ny volamena na ny régime de l'or ireto raha tsy misy ny finiavana iady amin'izay endrika trafika izay. Ny trafika izay maro raha ny teo anelanela ny taona 2022 hatramin'ny taona 2022. Ny raraha volamena 370 kilao sarina tany Afrika Atsimo ny volana Desambra no nanomboana azy. Eritaona taty aoriana ny 20 Desambra 2022 770 kilao no kasaina entina tany Dubai indray no sarina tany Moroni. 20 Jona 2022 nampahafantarina tamin'io fa very hatramin'ny 370 kilao tao amin'ny vata fitehirizana midin'ny ministera ny arenakibon'ny tany ary farany ny 770 kilao sarina tao amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny 5 Aogositra 2022. Fa napakevitra entitra tsy ilaina ny kiatrano-trano sy ny kinamanamana araka izany no andraisana ho ny firaisamonim-pirenena saingy hita taratra ve ny momba izay raha ny zava-misy amin'ny fitantanana ny harem-pirenena ankehitriny.
Atsika teny fa nambahiny sampana fampahalambo rehefa avy eo famelon'izay dia nanao fitokonana teo amin'ny toby fiantsonana Maki Andotapenaka Androany ireo mpitatitra amin'ny zotra nasionaly mampitsoe ny lalam-pirenena faharoa faefatra ary fahenina. Antony izany fanjakazagana ataon'ireo tompon'andraikitra ao anatin'ny toby fiantsonana raha ny fanazavana Richela Rabarivelo. Tsy manaiky ny lamina napetraky ny tompon'andraikitra ao amin'ny toby fiantsonana Maki Andotapenaka ireo mpitatitra ka niroso tamin'ny fitokonana nanomboka androany. Misy ny fanavakavahana ataon'ireo tompon'andraikitra amin'ny samy mpamilitra ny fanazavana ka tseken'izy ireo izany. Ny zavatra hitarainanay eto zahay chauffeur rehetrarehetra reo hitanareo reo dia ny tsindry azo lena izay atao aminay ao amin'ny kararotera Maki Andotapenaka. No ny antony manaraka toy izao. Ny chauffeur izay tsisy tomobile hono dia tsy mahazo miditra ao amin'ny parkage. Izay antony izay mbola tsy fantatray hatreto hoe inona ny antony tsy ahafahanay miditra amin'io parkage io. Nangalatra ve zay? Manendaka ve zay ny ao? Mangary paosy ve ny ataonay ao? Raha ohatra misy zay tokony isy pirofo amenanay. Ary fahatelo manarak'izay misy zany ao tatananay ao tena mite hanjakazaka manokana ao anatin'le gararotera ka zay lalàna tiany apetraka ihany no apetraka. Olana aminay tsy miditra ao voalohany indrindra dia izao izahay tompoko raha tsy miditra ao tsy misy patron anatona anay any an-trano mihitsiny fa tsy maintsy zay no manatona patron nefa ny retady chauffeur tsy maintsy ao anatiny gara amin'ny Maki fa tsy andeha ho any an-tranona chauffeur tsirairay izy. Zay ny problème aminay. Fa ny roa manarakaraka an'izay ny voyageur mandeha amin'ny RN6 RN4 dia ny RN2 ny chauffeur tompoko no atsony voalohany dia zay vao manome ny guichet ty satria raha mahafinaritra le olona nandeha tamiko ohatra dia miantso anahy izy zany efa tsy mandeha tsy maintsy omeko ny guichet ty izy ohatr'izay le zavatra miseho ao dia zay zany a mbola angatanay hatreto hoe inona le antony tsy hidiranay ao. Tsy nangalatra, tsy namono olona, tsy namakitrano, maninona zay tsy ampidirinao. Tsy hemitra ny fanapa-kevitra ny tompon'andraikitra raha ny fanazavana napetraka ny lamina ka ireo manana fanamarinana ny mampamely azy sy ireo manana fiara miasa ao ihany no mahazo miditra ny fiara. 13 aprily 2024 dia nisy ny fivorian'ireo président na coopérative miarana napaka sy nandinika amin'ireo mpamily hoe fanaovana badge ho an'ireo mpamily sy ireo badge ho an'ny ato amin'ny toby-piantsonana rehetra. Ao anatin'izany rehetrarehetra izany izay tsy manana badge tsy mpiatsehatra ato amin'ny toby-piantsonana dia tsy tokony atsehatra amin'ny toby-piantsonana fa lasa misalovana ny andraikitry ny hafa. Dia diso ny filazana fa hoe ny mpamily rehetra tsy mahazo miditra aty amin'ny toby-piantsonana, ny mpamily rehetra izay tondra fiara sy ny mpamily mpanampy ho an'ireo azo lazaina hoe trajet somary lavalava dia afaka miditra tsara aty amin'ny toby-piantsonana ary tsy voasakana izy ireo fa afaka manao ny asany tsara ara-dalàna. Tsy mbola nahita marimaritra iraisany ireo mpamily sy ny tompon'andraikitra ny toby fiantsonana hatramin'ny hariva teo. Araka izany, manome 27 ora ho an'ny tompon'andraikitra ireo mpamily hitady vahaolana hisorohana ny fihitarany raharaha. Tonga tamin'ny fotoana andraisana ny vahiny sika tomboko lasy tomboko vavy dia andria mianjanirina Michel avy amin'ny tetikasa score miarabanao Michel tonga soa eto amin'ny plateau ny kola amin'ity alina ity fanontaniana voalohany avy hatrany dia ny makasika ity tetikasa ity inona marina izy io ary inona ny tanjona anareo ao anatin'izay. Ya, falmiarabantsika mpijery falmiarabany Ilaria manoloana ny olana mianjady amin'ny fanabeazana eto Madagasikara dia tsy ny raviravin-tanana ny firaisamonim-pirenena fa mitondra ny anjara birikiny amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity tetikasa score na ny hoe amin'ny teny frantsay hoe suivi citoyen par les organisations de la société civile de la redevabilité transparence de l'éducation na ny hoe fanaraha-maso ataon'ny firaisamonim-pirenena zany amin'ny tamberin'andraikitra sy ny fangarahana ny fanabeazana fototra.
ny tanjon'ilay tetikasa moa zany a dia ny hoe fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana amin'ny alalan'ny hoe fihatsaran'ny fitantanana sy ny fitsanjarana ny oetimanana eny amin'ireny fanabeazana fototra ireny. Tafiditra ao anatin'izay tanjona ao anatin'ny tetikasa izay indrindra dia misy ny adevitra izay karakarainareo izay andraisany avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena anjara, nisy olon-tena avy amin'ny firaisamonim-pirenena mazava ho azy ary ny avy amin'ny solon-tena ny vondriny fefy manahoana ny makasika izay ary roviana no anatanterana izay adevitra izay. Eny tokoa misy asa zany ataon'ny tetikasa dia ny hoe fanabeazana sy ny fanentanana ny olom-pirenena aloha voalohany indrindra, avy eo ny mandeha ny fanaraha-maso ary ny fitondrana ny ahitaka sy ny fanatsarana ny kalitao eny anivon'ireny sekoly ireny iasana. Dia ao anatin'ny tanteraka amin'ny hoe fanentanana sy fiantsona ireo mpisehatra maro ary ny fanabeazana ireo mpisehatra maro amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana dia anao loham-bary an-dasy na hoe ady-hevitra zany mitondra ny lohahevitra hoe fanabeazana fototra tsara kalitao, inona ny zava-misy ankehitriny sy ny fanamby hatrehana. Dia ao anatin'izay zany ny andraisan'ireo tompon'andraikitra vao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena anjara dia mazava ho azy fa misy olon-tena ny firaisamonim-pirenena ary ireo mpisehatra ny fotony indrindra dia tsy iza zany fa ny filohan'ny vondriny fefy. Dia izy io dia ho tanterahana ao amin'ny centre Arup eny Faravohitra amin'ny 14 ny volana avril manomboka amin'ny 7 ora sasany ary ho arahana ihany koa zany izy io eto amin'ny fahitalavitra amin'ny 12 ny volana avril. Loham-bary-an-dasy ozy izy ianao teo misy zany mety misy ve ny faritra ao anatanteranareo ny tetikasa sy ny hoe ny ambangovangony izay tanjona ao anatin'ity skôry ity izay. Eny tokoa ny tetikasa zany dia miasa mandritra ny 3 taona efa miditra amin'ny 3 taona manaraka tsika izao dia miasa amina faritra fito izy dia ny Analamanga, Tsimondrefana, Androia, Anosy, Menabe ary Vatovavy sy Fitovinany. Dia mikendry iara-iasa amina fikambanana mihoatra ny 900 izy io amina iasa amina sekoly mihoatra ny 10 ary ikasika zany amina hoe sekoly 10 amin'izay fanatsarana kalitao izay. Dia misolon-tena tsika indrindra amin'izany loham-bary-an-dasy izany tokoa ny solon-tena ny vondriny fefy any amin'ny faritra Menabe izay nalasana mivantana hitondra ny hoe manahoana ny fanampy hatrehany zareo amin'ny fanabeazana any amin'ny faritra Menabe izay. Sy resaka misy kokoa ny fanabeazana manerana ny nosy moa izy mazava ho azy. Sao dia misy fanentanana farana ary makasika ireo te handray anjara na ho avy amin'izay débat na adevitra karakarainareo eny amin'ny Arup Faravohitra izay. Ya, manasa ny tsika firaisamonim-pirenena indrindra itsika mpisehatra rehetra satria fanamby iraisana ny fanabeazana. Ny fanabeazana moa dia tena hoe iraisany rehetra zany izay anasana an'ireo mpisehatra rehetra hery velona satria raha ohatra ka misy hoe tiana handroso sy tena hisy ny hoe fampandrosoana maharitra dia ny fanabeazana ny tokony ho atao lohalarina ary tena hoe ekina firenena mihitsy arak'izay lazainao izay. Dia manasa antsika ho avy ao amin'ny Arup zany amin'ny 14 avril efa 14 volana avril manomboka amin'ny 7 ora maraina. Rananao Andriamiajany Rina Michel ny vahiny teto amin'ny fampahalavam-baovao tamin'ity alina ity fa iny ihany koa ny antsika misy anto vetivety ao anatin'ny doka fohy rehefa aveo tsika miverina eto ao anatin'ny tapany faharoa rehefa aveo ary. Le groupe des étudiants en télécommunication vous présente la semaine de la télécommunication du 11 au 14 avril 2023.
fiantsaka miavaka sy mahavarina reharesy lovany aty aoriny tonga navao maizy atsika io arena mipetraka tony oditra izy matezaka nefa malefaka tontolo vao manoka baravarana nisy ainga avao isika gasy mireadre mananazy mianjaika ohatrany hoe manalazy navelany io maly banjinana no avy mahafapoany ireo mpianakavy teneno anazy averiniany isika gasy aigle d'or Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. isoanatrany ianao tsy misaraka aminay mamerina ny araba tonga so indray raha tao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao asaina trany ianao anaraka izany hatramin'ny farany manodidina ny 2 arivo ireo ankizy mirenireny andalambe to analamanga amin'izao fotoana raha ny tatra natao ny taleparitry ny ponina androany raha izy ireo no nambarany ity farany ho tsy manaiky ny fandaminana ho fandraisana antanana azy ireo amin'ny ankapobeny ary isany mitarika ny tsy fandriam-pahalemana raha ny eto andrenivohitra ady amin'ny fiainana andavanandro hitadiavana ny arapaka no anapia sy anapiana ny ankonana no ahitana izy ireo no ahitana azy ireo eny andalambe isanandro raha ny fanadihadiana natao afatra ho an'le mpitondra firenena azamena eny olona ihany jerena voaka ty mitsara dia lanitra mikala tsy manaiky aloha fa konorako fa misy ny afera any milomo mandresany sera iray amin'ireo ankizy tsy afa-manohy ny fianarana intsony no ny tsy fampiny eto manana ity sendrana ity tsy mbola hita taratra mazava raha teo ny ezaky ny fanjakana Vohibe ho fanohanana ny sokajin'olona marefo eto amintsika tsy eo intsony ny ray aman-dreny ny anteherana ho azy ka antony hanohanany ny reniny amin'ny asa fivelomana ny lalana araka izany no safidy nanaovana ny tononkalo azona sakafo sy anampiana ny reny sy ireo ray tampo ny fitina ny valo amialo aminay na amin'ny sivy dia moa dia aminay amin'ny fitina amin'ny valo ohatra moa dia zao tanjo aloha zao azo ao dia makaina kely dia vinjay mandeha eto masisikany avana makany asosandreta makety andotapenaka makany jamena makany vato ndraindray mahazo 4,000 volako be tamo angonina ny varota mamanay afaka minakanina mamanayke mamivla mamanay zay dia 4,000 andavana kanjay manodidina ny 2,000 ny ankizy mirenireny andalambe to analamanga raha ny taremarika avy amin'ny taleparitry ny ponina androany ankoatra izay toetena tsy manaiky fehezina mazanaky ny lalana azy ireo izay tsy maharesy lahatra ireo ankizy mirenireny andalambe ny politika ny fanjakana Vohibe ka antony ahitana azy ireo isaky ny kion-dalana raha ny eto andrenivohitra ireto farany izay namafisy ny taleparitry ny ponina eto analamanga fa isany mitarika ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny resaka violation ohatra dia izy samy izy zaza tsy ampy-taona mifanolana ny faharoa dia hitantsika reny amin'ny tambajotra tserasera maro isan-karazany reny fa ry zareo no anisany ho za fa tsy izy rehetrarehetra izay mitarika nireny herisetra eny amin'ny lalana reny ka izay mahatonga fitondram-panjakany mijery vahaolana maharitra amin'ny tokony amindrana andry zareo mitoerana anankiray fa raha mitohitoy izany zao ka mitombo koa nisandry zareo dia miasarotra ny fandriam-pahalemana eto tanàna zany na eo aza ny fiheverana azy ireo isany mitarika ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny endriny maro eto andrenivohitra manana ny nofinofiny sy ny etaetany ny ankizy mirenireny andalambe ity sendrana ity izay nanimpiafatra ho an'ireo ziolahy sy mpanao asa ratsy izay manimba ny sarin'izy ireo imasom-bahoaka ary mampitaraina ny mponina saika manerana ny nosy ihany koa
afatra ho an'ny mpangary paosy matahora ihany any Jesosy ny olona miasa efa tsy amikabe zay vao mahity isotrona kafe jeritra rehetra menatra mamono sady manendaka taovatanana ihany Jesosy fa raha mono mpangary paosy teny amin'ny lama tsy izy ny tena mpisambo no dokotera tsy izay ihany nasa matiako izay mazay ihany. No marina androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny enfant de rue, fotoana izay tokony hanaovana tombana ho an'ny fitondram-panjakana, indrindra amin'ny ministeran'ny mponina hoe hatraiza ny akon'ny politika sy paikady efa noraisina amin'ny fandraisana tanana sy fanohanana ireny ankizy mirenireny an-dalambe ireny. Sy ampiarina ahafahana mampiditra vola betsaka ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ny kakao raha manana politika mazava ny fitondram-panjakana isan'izany ny fananganana orinasa eto an-toerana anodinana vokatra mialohan'ny anondranana izany fa tsy hijanona amin'ny fandefasana ankora fototra makany ivelany. I Madagasikara izay manana kalitao tsara indrindra maneran-tany amin'ny vokatra kakao ka nahazoana ny label kakao fin avy amin'ny International Cacao Organization ny taona 2022. Mahakasika izay kakao izay indrindra dia tonga eto ny alarana Evson hitondra fanampanazavana misimisy kokoa mahakasika izay. Araka ny fanadihadiana iny dia tonga eto indrindra ny alarana Evson hitondra ny famelaberarana mahakasika izay vokatra kakao izay miarabanao ny ala fantaniko voalohany avy hatrany dia manahoana ny mahakasika ireo firenena mpamokatra ny kakao ary koa satria misy ihany koa ny famokarana dia misy zany ny fanjifana manahoana ny mahakasika izay na ny tany fanjifana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Miarabanao ilary ny kakao no isan'ny vokatra abebitany indrindra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena orinan'ny kafe sy ny siramamy araka ny hitantsika amin'ny sary dia ny firenena afrikana no tena mpamokatra ny kakao indrindra maneran-tany izay ahitana 470 isanjato manaraka azy kosa ny firenena amerikana izay hitany amin'ny faritra atsimo izay mahatratra any amin'ny 70 isanjato manaraka azy kosa ny any Azia izay ahitana 5 isanjato fa raha mahakasika ny resaka fanjifana kosa indray dia zareo Europeana no tena mpanjifa ny kakao izay mahatratra any amin'ny 70 isanjato manaraka azy kosa ny Amerika avaratra izay 20 isanjato ary ny any Azia ny 90 isanjato ary ny any Amerika atsimo ny 30 isanjato amin'izany. Ny mahagaga dia ireo firenena mpamokatra indray no ambany fanjifana ny kakao satria aty amin'ny firenena kontinenta afrikana no ahitana 4 isanjato ny fanjifana izay kakao izay. Rehefa vanim-potoana ny fety moa tena mandeha izay resaka chocolat izay azo avy amin'ny kakao ihany rehefa avadika ka rehefa vanim-potoana ny Noël sy ny Pâques no tena mandeha ny chocolat. Araka izany dia maro ireo firenena mamokatra izay kakao izay fa ataoko fa manana ny filaharintsika amin'ny hoe iza no mitana ny voalohany amin'izay famokarana ny kakao izay manahoana mikasika izay ary aza hoaiza ny toerana misy any Madagasikara satria raha araka ny fantatra dia anisany manana an'izay ny hoe kalitao tsara ny kakao izay tsika manahoana mikasika izay ny lahy. Araka ny fahitatsika tamin'ny sary voalohany teo dia ny aty amin'ny kontinenta afrikana no tena mpamokatra ny kakao indrindra ka firenena 7 no isan'ny tena mamatsy ny tsena iraisam-pirenena ka voalohany izany i Côte d'Ivoire izay mamatsy ny eo amin'ny 30 isanjato ny tsena iraisam-pirenena manaraka azy kosa i Ghana ny tena mavarina isan'ny hoe manana kalitao tsara indrindra amin'ny resaka chocolat isika fa saingy raha ny toerana misy any Madagasikara dia ao anatin'ny ireo firenena izay mamatsy ny 10 isanjato ny kakao eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ao anatin'ireo firenena
firenena izay mitana ny 10 isanjato ireo Madagasikara satria tsy mahafeno ray isanjato akory ny vokatra vokarin'ny Madagasikara izay amatsina izay tsena iraisam-pirenena izay amin'izao manodidina ny 5,000 sy 2 alina tonna isan-taona eo ny vokatra vokarin'ny Madagasikara amatsina ny tsena iraisam-pirenena manana ny kalitao tsara itsika fa saingy hoe ambany ny tany famokarana kakao raha ny Madagasikara manokana. Manao mikasika izay hoe antony mahatonga ny tany famokarana Madagasikara izay kakao izay kanefa ny azo trandrahana tsara sy ampiarina azo trandrahana ary mety hitondra vokatra tsara amin'ny lafiny toe-karena eto Madagasikara mikasika ny kakao. Inona no mety hoe antony mahatonga ny tany famokarana ambany? Isany hoe produit de rente ny kakao satria saika ny fanondranana no tena amokarana ny firenena ny kakao izay fa raha ny mahakasika ny Madagasikara manokana dia efa nisy ny fanatsarana izay resaka famokarana izay tamin'ny taona 2000 kosa no jerentsika dia mbola latsaka ny 5,000 tonna isan-taona ny vokatra no vokarin'ny Madagasikara tamin'izay fa tao anatin'ny 10 taona zany hoe tao aoriana ny taona 2000 dia nahatratratra any amin'ny 7,000 isanjato ny fiakarany vokatra no vokarin'ny Madagasikara tamin'izay resaka kakao izay ka nahatonga ny vokatra teo anelanelany 2 alina ka hatramin'ny 10 alina tonna isan-taona teo ny vokatra no vokarin'ny Madagasikara tamin'izany moa nisy ny politika napetraka ny fitondrana tamin'izany fotoana tamin'ny fanatsarana ireo zanakazo izay hoe ireo zanaka kakao tamin'izay ka tumbo ny vokatra no vokariny Madagasikara fa raha teo anelanelany ny 10 taona manaraka kosa indray raha tamin'ny taona 10 sy 2000 ka hatramin'ny taona 20 sy 2000 dia tsy nietsika ny vokatry Madagasikara fa nijanona tao anelanelany izay 2 alina ka hatramin'ny 5 alina izay hatrany antony tsy nisy intsony ny fijerevana ireo tatsapa mokatra tamin'izany ka nijanona tamin'io ny salanisa any Madagasikara fa na misy ary ny ezaka izay ataon'ny mpitondra tsy hatratra ny vokatra izay vokarin'ny Côte d'Ivoire hatrany Madagasikara fa ny politika mihitsy no mila ovain'ny mpitondra amin'ny resaka fanomezan-danja ny kakao malagasy izay isan-tsara indrindra maniran-tany raha ny fantatra dia manodidina ny 4,000 ariary ny kilony fevina kakao andraisany ireo mpandray ny vokatra any amin'ny tantsaha izay vokatra ahondrana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izany hoe ambany ny vidin'ny matière première kana eto Madagasikara raha toka kosa ka hoe ahodina izay hoe vokatra kakao eto Madagasikara izay dia azahoana tombony bebe kokoa satria manodidina ny 2,000 sy 2 alina ariary eo ny 100 gramma ny kakao raha ohatra ka hoe ny 100 gramma ny chocolat zafatra ohatra ka hoe ahodina eto an-toerana ihany izay vokatra izay zany hoe mahazo tombony kokoa raha toka hoe manodina ny kakao eto an-toerana itsika isariana ireo mpizahan-tany. Isorina ianao ny alarana Evson nitondra izay fanampanazavana sy famelabelarana izay makasika niny fa hivadika lafim-baovao hafa isika dia tsy mbola ampy ny fanohanana sy ny fandraisana an-tanana ny lafiny ara-tsaina na ny prise en charge psychologique ho an'ny vehivavy malagasy mandritra ny fitsaboana azy ny anivon'ny tobim-pahasalamana manany sarotra ny fiatrehan'izy ireo ny aretina sy ny fanaintainana ary mampitarazoka ny fahazoana fahasalamana ankilany izay ho ireo mpitsabo ny fahasalamana izay antoka iray ahafahan'izy ireo mivoatra sy mahaleo-tena eny anivon'ny fiarahamonina. Abraham Randriamanana. Mahatratra 10 alina ny taona 2024 ireo vehivavy voakasiky ny aretina mamany lava na ny fistule obstétricale eto Madagasikara ho ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny UNFPA. Efatra arivo isan-taona ireo tranga vaovao mikasika ity aretina ity izay ateraky ny tsy fahatombana ny fitsaboana ny vehivavy eo am-piterahana. Maro karazana ireo aretina isehon'ny fanaintainana manjady amin'ny vehivavy mandritra ny fitsaboana azy ireo eny anivon'ny tobim-pahasalamana. Lesoko ankilany tsy fisian'ny fanohanana ranosaina azy ireo. Il faut savoir que la douleur, elle est physique, mais elle peut être psychologique. Tsara marina fa ny fanaintainana dia miatraika amin'ny ara-batana fa ihany koa mety hatraika amin'ny lafiny ara-tsaina. Ny fahagoviana aorian'ny fahafatesan'ny zaza aorian'ny fiterahana izay tena mafy tokoa ny miaina azy ho an'ny vehivavy. Raha tsy misy ny fanohanana azy ireo, ho sarotra ny ahafahany miresaka amin'ny manodidina azy sy ny fianakaviany. Miaratsy ihany koa ankilany ny fahasalaman'ny vatana satria ny adisaina ihany koa dia mety hiteraka aretina sy fanaintainana toy ny aretin'an-doha, ny aretim-bavony. Araka izany, raha tombanana ny lafiny ara-tsain'ny vehivavy dia hiatsara ny fahasalaman'ny vatany.
Et inversement, si vous êtes bien physiquement, vous êtes mieux psychologiquement. Ndataraina androany tetsy amin'ny zaridaina Antaninarenina ny asika fanentanana sy ny fampahafantarana mikasihan'ny fahasalaman'ny vehivavy sy ny fanentanana manjady amin'izy ireo. Loha hevitra nandritra izany ny hoe vehivavy voatsabo tsara lavitry ny fanentanana. Noho ny vavatsy ambina, olona miisa roa no nodorany fokon'olona tao amin'ny commune Ambatsoratra distrikana Ambatondrazaka ny andro ny omaly talata. Vokatry ny endrikendrika fa ireto roalahy ireto no namonina fatsiny tovolahy izay mpisarika vovo no antony izao fitsaram-bahoaka izao ny ben'ny tanàna any Antoerana. Olona miisa roa no nodorany fokon'olona velona tao Ambatsoratra teo alohan'ny bureau-ny commune omaly talata. Araka ny voalazan'ny Natrimaso, vavatsianona nahitan-doza niteraka izao fitsaram-bahoaka izao. Fisosotrona teny amin'ny toeram-pisotroana nandritra ny fetiny pasika teo no nandrenesan'ny vavolombelona fa izy roalahy nodorany fokon'olona ireto no namonina afaty ilay tovolahy nisarika vovo izay samy mpiray tanàna ao Ambodivoara ihany koa ire volana lasa izay. Efa nisy fanantonana tamin'ny mpitandro filaminana sy ireo tompon'andraikitra teto tanàna dia ny olona moa tamin'izay fotoana izay tsy nahandro fa avy tonga dia nisambotra amin'ilay anankiroa izay voaroaroa fa namona an'ilay zazalahy dia nitondra taty amin'ny bureau commune. Efa tato amin'ny bureau ilay olona anankiroa miaraka tamin'ilay vavolombelona anankiray izay nilaza fa nanitsikitsika fa hoe ireo marina namona an'ilay izy ary laza moa ilay vavolombelona tamin'izay fotoana izay fa hoe nisy karazana fandrahonana nataon'ireo olona anankiroa ireo izay hoe ikasa raha mivoaka ny secret dia ho vononatra any vady aman-janak'ilay vavolombelona ka izay no tonga an'ilay izy nakaty amin'ny bureau commune dia tonga moa mpitandro filaminana. Rehefa tonga mpitandro filaminana le fanezaka nandamina ihany izahay niaraka tamin'ny mpitandro filaminana le vahoaka mitrotrotra be dia nosotomin'ny vahoaka ny voaka tato amin'ny commune mihitsy ilay anankiroa izay voalaza fa namona an'ilay zatovolahy dia raikitra ny famonona zany dia nisy ny fandoroana olona. Efa nisy ny fandraisana andraikitra nataon'ny mpitondra fanjakana sy ny anivon'ny commune Ambatsoratra nitondra azy roalahy teo anivon'ny bureau commune 5 sy tanany ny atezeram-bahoaka ka ny afara amin'izao fandorana velona izao. Teo amin'ny folo teo angamba zany le fokon'olona avy any ambany any tonga le olona le hoe namono an'ilay olona tanàna tanàna dia rehefa tonga teo zany dia natson'ny ohatra natsony tompon'andraika tamin'ny commune ny zadaro mangamba le natsony zareo dia teo zany dia niandro teo le fokon'olona zany niandro kely teo dia rehefa nidorono zareo indray zany le olona teo dia afaka nisangana indray mbola afaka nisangana indray izy nisangana lefa mbola ohatra ny nilefa zany nanavatana dia ohatr'izay zany mitazana izy roa zany ohatr'izay ny anankiray aloha nataony zareo voalohany dia avy eo ny anankiray indray nataony zareo. Nanamafy ny ben'ny tanàna fa tsy misy ifandraisany tamin'isa vorovory efa nisy teo anivon'ny commune tamin'ny tondasa ity tranga ity. Amin'izao fotoana izao milamina amin'ny ankopobeny ao Ambatsoratra ny andro n'ity androany alarobia ity ary ndrasany ihany koa ny ifandraisany ndraikitra ataony maly ampahefana manoloana ity tranga ity. Eo amin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany dia jiolahy miisa efatra nikasa nanatanteraka fanafiana amin'ny tampiadina no lavany mpitandro ny filaminana tao Toamasina androany miaramila amperinasa ny iray tamin'izy ireo raha ny ango-baovao Elideros Kolo Toamasina. Teto amin'ny toerana ity no nitragany ny fifampitiafirana teo amin'ny jiolahy sy ny polisy pirenena androany tokony tamin'ny 7 maraina teo. Lehilahy efatra no hitan'ireo nanandrimaso teny an-toerana notifiry ny mpitandro ny filaminana. Efa nijorojoro efa ela teto amin'ny fefy manakaiky ny fasany mahery fo Ambalabe izy ireo ka tonga avy hatrany ny polisy avy dia nitifitra azy ireo ka maty teo no eo izy efa da ireto raha ny nambaran'ireo nanandrimaso. Nisy fifampitiafirana zany teo polisy nitifitra olona reny tsy haiko mpangalatra sa inona zareo fa ela zany zareo nijanona teo dia polisy reny tonga avany dia nitifitra ny zareo hoe mpanao ataka zany zareo zany le bandy reny nefa ela ny teo le bandy voatifitra zany nefa ela no nijoro teo niaraka amin'ny moto anankiroa reny dia ny polisy moa nanaraka vatorina mety efa fantatra zareo ny renseignement sy ninona dia zay no zavatra niseho teo dia nitifiriny zareo le olona nahitana basy tao anatin'le sakosiny zareo tamin'le olona voatifitra mety efatra teo angamba ny zareo efatra ny voatifitra teo raha ny fiahoeno aloha dia hoe olona mpanao ataka zareo
zay no nitantaraindry zareo teo olona mpanao attaque izy dia tsy haiko hoe nivory eo zany dia nisy renseignement ian'ny police dia zay no nisamborana nitifirana andry zareo tsy fantatra hoe hoaizana ho aizy police tsisy voatifitra raha ny fanazavana nomeny ny tonia mpampanao lalàna Veto Tomasina kosa ny tolakandro teo dia nisy ny ango-baovao voarainy ny polisy avy eo amin'ny FIP fa hisy fanafiana ataon'ireo jolamy ty ampiadiana eny amin'ny Ambalabe akaiky ny cimetière ka avy hatrany dia nidina teny an-toeran'izy ireo manoloana ny trangany tsy fandriampahalemana fa nécessité Tomasina indrindrandrindra ny fanafiana amin'ny tampiadiana nanome beko entitra dia entitra ny avy ato amin'ny OMC ny mba andraisana ny nandraisan'ny force de sécurité tsy misy fepetra ary ny soronan'izany androany ohatra sy tamin'ny andro vitsivitsy teo aloha teo nisy loharanom-baovao izay voangona fa misy andian-jolahy mikonokonona fanafiana izay loharanom-baovao maro pototra avy any amin'ny mpitandro filaminana zany hoe zany misy nikonokonona anao fanafiana mpitampiadiana teto Tomasina manoloana zany dia nangataka toromarika tamiko lehibe fampanoavana ny mpitandro filaminana ny fepetra tokony horaisiny ireo ka nomena baiko entitra izy ireo ny soroana zany tsy misy atakandro ka nandray ny andraiky ny avy ao amin'ny mpitandro filaminana hitatsika tamin'ny résultat tamin'ny marina teo nisy jolahy 4 mitazona basy PA na pistolet automatique ka nifampitifitra tamin'ireo mpitandro filaminantsika izay lavony bala tamin'ny maraina teo raha ny vaovao miely amin'izao fotoan'izao dia voalaza fa miaramila mbola perinasy ny iray amin'izy efa-day izay voatifitry ny fipa ireto ka mbola mitoeraka izany ny fanadiadiana manoloana izao raharaha izao mitaky ny anasaziana ny tompony antoka sy ny famoahana ny zava-misy marina tamin'ny famonoany ny mpitandro ny filaminana ny Mahalova lehibe ny Andromasimpokon'olona Omboasary Atsimo ny fikambanan'ny FITEAM materaka Androy Androany Daniela Minarso nanapatra fahefana sy namono olona tsy manatsiny ny mpitandro filaminana tao Omboasary Atsimo ny fikambanana FITEAM materaka Androy tonga dia vody basy daroko no nataony tompolahy Mahalova tsisy dia tsy tanty ny zanjy ny tompolahy Mahalova dia nanatona atao ny zanjy ny tompolahy Mahalova dia daroko koa ny anjy azy dia nisy ny vice président Fokontany nanontany hoe zafady ry chef tsisy fanontaniana moa izy ity ino moa ataonareo tonga dia mandaroko aty tonga dia daroko koa nahazo ny vice président io dia vaky ny lohany vaky koa ny ankatony ato ny antoniny zareo mako ny chef Fokontany dia nampanovy ny pompy dia rehefa tonga eo abedaro ny zareo miverina ho any Amboasary dia nazotsony teo le chef Fokontany miala 200 mètres ny bedaro eo dia notifiriny i tompolahy Mahalova sy ny zanjiny dia maty ka ty zavatra tena mampanahelo anay ireo gendarme mahafantatra ny lalàna hoe tsy tokony ho vonoana ny ndaty tsy mamaly anao fa indesina na izy gendarme afaky manao ankety azy izy hoe magnadihady izay tsy mety nataony izay tokony natao ireo fa tsy hoe hamono olona ankoatra ny famonoana ny Mahalova sy ny zandriny nalain'ireo zandary tao an-toerana ihany koa ny vola sy firavaka rehetra teny amin'izy ireo ny fianakaviany manoloan'izany mitaky namerenana izany ireto farany ao ny fomban-jazana izay tantarahiny teo hoe ny antsoina hoe le fomban-jazany fandevegna eo dia antsoina hoe tafarahy ny tafarahy dia fomba isa mampiavaka ny atanjoy izy mba ho entina hampihavanana ho entina hamerenana ny fitokisana sy ny fihavanana eo amin'ny nahavanondoza sy ny harany loza izay tompoko no angatahinay aminareo fitondra fanjakana andrasana ny valy ny fanadihadiany ny mpitandro filaminana momba ity raharaha ity sy ny fanazavan'izy ireo ny amin'ny nahatonga ny nahafatesany io lehibe ny Andromasimpokon'olona ao Omboasary Atsimo io larana voalohany maneran-tany amin'ny taranja judo Sokajy junior latsaky ny 70 kilao ankehitriny ilay teratany malagasy Rasoanaivo Raza Flora raha ny filarana navoaka ny fédération iraisam-pirenena ny taranja judo anton'izany fahazoany medaly volamena nandritra ny fifananana toy ny Open tany Luanda Angola ny farany herinandro teo voalohany teo amin'ny tantaram-pirenena sy ny taranja judo teto Madagasikara ankehitriny nahazo ny teratany malagasy ny larana voalohany maneran-tany amin'ny judo raha ny larana navoaka ny fédération iraisam-pirenena judo omaly eo amin'ny larana voalohany maneran-tany amin'ny sokajy latsaky ny 70 kilao ankehitriny Rasoanaivo Razafy larana fahatelo maneran-tany no nisy azy teo aloha 5 niakatra teo amin'ny larana voaloha izy rehefa nahazo ny isa 500 sy medaly volamena ny farany herinandro teo nandritra ny Open na tany Luanda Angola teo koa ireo medaly volamena miisa 3 sy medaly alimy tamin'ny Open na Tunis tany Alger
Vinahoan'ny Rasoa Evrazafy Laurent ankehitriny ny atrehina ny fifanintsanana amin'ny Jeux Olympiques 2024 raha ny fanambarana nataony. Eo koa ny fiomanana amin'ireo fifaninanana ho avy toy ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara taranja judo sy ny fifaninanana aty amin'ny kontinanta afrikanina. Maresaka iraisam-pirenena dia niditra anaty ny amiana mandritry ny enim-bola ny Italia amin'izao fotoana noho ny firongatry ny fifindramona any an-toerana. Fanapa-kevitra noresin'ny tompon'andraikitra taorian'ny fahatongavan'ireo mpifindramona tsy ara-dalàna mahery ny 3 arivo tao anatin'ny 3 andro nisesy. Raha misy 3 arivo sy 3 alina ny totalin'izy ireo nanomboka ny fiandohan'ny volana janoary teo. Fanampanazavana entin'ny Daniela Minarso eo amin'ny sariny France 24. Namoaka didy fidirana amin'ny amehana mandritry ny enim-bolana ny gouvernement tatariny Giorgia Meloni, praiministra italiana ny talata teo, malona ny firongatry ny fifindramona tsokosoko ao an-toerana. Fepetra voalohany amoana lela-vola mitetina 5 tapitrisa euro afana manampy ny faritra atsimon'ny Italia izay tsy mitsahatra mandray mpifindramona vaovao. Amin'izao fotoana, ikatanina faritany iray ao Italia no isa miomana amin'ny fandraisana mpifindramona miisa 7 arivo. Ny maraina teo, nanome tolo-tanana sambona mpanjony iray Tradoza, nitondra mpifindramona tsokosoko iazo ny Seranatsambo ny Sicile ny mpiambina ny sisin-dranomasina Italia, Ratsahivina ihany koa ny alahady teo. Mpifindramona tsokosoko am-polo maro no tsy maintsy nafindra toerana tany amin'ny nosy Lampedusa. Ireto farany izay afindra toerana amin'ny toeram-pandraisana iray, efa nandray mpifindramona tsokosoko 300 mihoatra noho ny zakany. Ankilany raha natotanisana avoaka ny ministera ny atany ao an-toerana. Mpifindramona tsokosoko misy 3 alina no nigadina atao amin'ny faritany ny Italia nanomboka ny fiandohan'ny taona teo. Izany hoe atotanisa avo efatreny raha oharina tamin'ny taondasa. Dia izay ankoa tomboko lasy tomboko vavy ny mamarana ny fiarantsika tamin'ny ity alina ity ankasitrahana fenenotsy nisaraka taminay hatramin'ny farany raha mpitso amin'ny valorala ny fotoanantsika manaraka tamin'ny fampalalam-baovao. Mandram-piona tompoko. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.